marina zany efa nandalovantsika zany nandalovantsika zany fa misy moa ny azo lazaina eto misy ny tsy azo lazaina fa voafetra ihany ny fotoanantsika anamafy ny fony farao ka hanenjika anareo izy de ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny farao sy ny amin'ny maramilan'ny rehetra ka ho fantatra ny Egyptianina fa zaho no Jehova de nataony zanak'Israely izany ahoana izy de nataony zanak'Israely zao ny dikan'izany de nataony zany rehefa niteny Jehova mivily lalana de nivily lalana tokoa ny zanak'Israely miatrika ny ranomasina mena de tonga teo amin'ny ranomasina mena tokoa ny zanak'Israely fa hiady ianareo efa vonona ny zanak'Israely hiakatra hiady de nataony zanak'Israely rehetra zay vonona aninona hiady ny tsy vonona efa naninona efa lasa nodiny piripirina milamina any tokantrano any mitazana mijery tele any Egypta aiza le zanak'Israely hiady ho hita eo ny adin'ireo ho hita eo ny adin'ireo tsy maka izy reo maivan'ireo ho afabaraka eo reo zay vao ho hita am'izay ny fahafabarakandreo ho afaka eo ny adalan'ireo hitazana ny rehetrarehetra fa zanak'Israely nataony zay nolazainy Jehova zay nasainy Jehova nataony de nataony zany ozy izy toizatsika ny tantara mbola ao nareo Exodosy toko fa 7:20 andininy fahafirytsika zao 5 ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egypta fa efa nandositra ny olona de niova ny fony farao sy ny mpanompon'ny amin'ny olona ka ho izy inona izao nataontsika izao no nandefa ny Israely ihany amin'ny fanompona hiala tamin'ny fanompona atsika isika nisy nanambara tany amin'ny mpanjakan'ny Egypta fa efa nandositra ny olona de niova ny fony farao sy ny mpanompony amin'ny olona ka ho izy inona izao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala amin'ny fanompona atsika isika zao indray ny sariny zany reny farao fa tafiditra ny kandidatirany président Mayol de reny farao fa nivoaka fa isan'ny mpiazakazaka izy ino zao nataontsika zao fa nahoana izy navelatsika hiditra amin'io azakazaka io attention fa nanina navela hiditra ao fa andao hiatakitsika andao hienjena nahoana izy navelatsika hiala ani nahoana izy navelatsika hiditra amin'ity azakazaka ity zavatra tsy tokony navela mihitsy tsy efa nisakanana ve tary tsy efa nisakanana ngatsy natao le izy ianao ihany ane farao nanao hoe alao izy andeha zao ndray anao mivadika hoe naninona ny sakanina nareo tsy mahita ny zavatra nisy tany fa zany ny zavatra nisy tany fa lasa ihany efa lasa ve fa naninona de toizana le izy andininy fahenina dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy ary nitondra kalesy eninjato voafantana sy ny kalesy ny Egyptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra nitondra ny kalesy fa nisy kalesy ave am'izao fotoana zao hoentin'ny farao sa tsy misy tsisy fa hafa endrika hafa indray ny kalesa hoentina am'izao tongotra firy ny kalesy am'izao fotoana zao firy ny mpineny efatra ny mpine entin'ny kalesa andehanana mifaritra tsiraray avy tondra voaka anaraka azy andehanana daholo zany mifaritra tsiraray avy andefasana tsao sy lainga daholo ilazana fa zao io tiany proof fa zao noentina daholo ny tafika rehetra za de milaza amintsika fa isy maramila ny farao hitsangana any ivoaka amin'ny radio sy amin'ny tele laza fa zao io tondra fivavahana zany tsisy zany zao ny tsy mahisy an'io tiany proof surtout moa mahita an'izay mety adosotsika sy fahalementsika fiangonana koa any de iny koa no avoaka ny rehetrarehetra zao nataon'ny mpiaradia aminy de zany ve ny mba olona andresy tsy izy io moka ny maramila ny rehetra izy any amin'ny Facebook any amin'ny radio any amin'ny tele any amin'ny gazety
ivoaka daholo reo maramila reo. Misy andeha kalesiko ny sasany itetiny faritra rehetrarehetra amin'ny ady mba hanamonona hanapotehana anakanana ny diany zanak'Israely tsy androso. Sa tsy marina zany? De miomana ary de nyzao fa sao de mahita an'izany reny sasany de ohatra ny kivindray afa tsy napoiziko hoe misy an'izany any. Nefa de lainga masisy ny olona reny lazaina de tsika koa nohatra ny Paulin sy Pauline de mino reny tsaosy lainga alefalefa ny olona rehetrarehetra reny. Zany hono misy an'izao ndray ngatsy renareo fa misy an'izao hono. Ianao nga nahita an'izany sady nanatrika an'izany. Za aloha tsy nahita fa olona ny teny anazy zany. De mihinao an'izany fa ianao ohatra ny noko marimarina ihany aloha zany a. Maty ao ianao fa midira am'izany. Fa izy ampiasa ny vahoakany rehetra sy ny kalesiny rehetra zay samy nisy piady anafika an'Israely. 15 ary Jehovah nanamafy ny fony Farao mpanjaka ny Egypta de nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany. Fa tena isy mihitsy io zany de efa milaza deny zao a. Matoa tonga amintsika io perikopy io am'izao. Isy mihitsy io fanenjena sy ady io na de mitoerana avo. Ino midikany hoe toerana avo? Zay toerana andanana ny zanak'Israely rehetrarehetra de tsy maintsy hitotona ny zalahy ao. De anenjika sy ady eo satria Jehovah mihitsy no manamafy ny fonindreo. Jehovah mihitsy no manamafy ny fony. Aza taitra am'izany tsika. Aza taitra am'izany tsika fa toijantsika ny tantara. 17 koa nanenjika azy ny Egyptianina de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesiny Farao sy ny soavaly fitaingenany ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny Piahirota tandrifin'ny Bala Zefona. Rehefa mbiakaiky Farao de tompony zanak'Israely ny masony ka ndreno Egyptianina taminy nanenjika azy de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'i Mosesy moa tsy nisy fasana va tany Egypta no nentinao ho fatetenefitra zaiko ty. Nahoana no manao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta. Tsy zao va ny teny lazainay taminao fony tany Egypta hoe aoka izahay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptianina fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho fatetenefitra. Vava mihitsy any repetera hoe tena hiara-maty aminao zay na ino kitranga na ino kidona e. Fa rehefa tonga tao lolon-dranomasina mena am'izay jerefa nitanjaka ny fahavalo rehetrarehetra. Raiky tahotra ny zanak'Israely nitaraina tamin'i Jehovah. So ihany mbola nisy Jehovah azo naninona tao? Nitarainana. Fa ny fitarainana de ty i Mosesy indray ny menitsiny. De mpitarika azy indray ny menitsiny. Nga tsisy fasana tany Egypta no nentina ho fatetenefitra zay. Nahoana no manao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta. Ihany Mosesy fa tsy niteny adalanareo ny teo entiko hivoaka avy ihany. Manina raha nijanona ohatra ny sasany tsy nandeha. To nidedadedaka ry andeko rehefa tonga ty ve hoe nahoana zay no entina maty ity. So angano tena efa nalazainay taminao hoe avelao ihany zay nompo ny Egyptianina. Aleonay manompo ny Egyptianina toy izay fatetenefitra. De zay moa nitoetra antsika. Mahafiatoka. Be loha. Reto zanak'Israely reto. Na de efa inona zao ny zavatra ataon'Andriamanitra mbola mahita kritikena ihany. Mbola mahita noerana ihany. Mbola mahita hoe zany ndray tsy mitovy hevitra am'izany samy manana ny hevitra fa ny anazy zany fa ny anay koa ny anay. Mbola manana an'izany ihany. 17. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo na ny frantsay na ny amerikanina na ny sovietika na ny anglisy na ny koreana na ny sinoa. Aza matahotra ianareo io Egyptianina io mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah. Amen. Zay ataony ho anareo anio. Amen. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay. Zao ny dikan'izany io fahantrana nataon'ny Egyptianina eto amin'ny firenena malagasy hitanareo am'izao fotoana mampatahotra anareo hoe zany ve do tafavoaka. Tsy hitanareo intsony io mandrakizay.
mafy ny tena. Io fahorian'ny malagasy fangiry firina sy fijaliana sy fahantrana sy resaka dahalo sy resaka kolokolo sy resaka fangalara-tany ataony vahiny io resaka kidnapping sy fifamonoana sy karazany io, tsy fananana asa, tsy fananana trano, fianarana lafo, ny fitsaboana lafo, dia mijaly maizina tanteraka ny fiainan'ny Israely. Io izy hitanareo androany io, tsy ho hitanareo tsony io mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Iza no hiady? Dia ho hitan'ireo olona be vava amintsika reo fa tsy hita hoe aiza koa nahavitanareo an'izany, dia ho hitanareo fa tsy atsika ny aty fa nisy Jehova. Dia ozy amin'ny 5:10 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Amen. Lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona? Handroso. Mandrosotsika zany amin'ny fifidianana io, na ino kidona na ino kitranga. Azo ny baiko ambony fanondro anankiray akavanana. Alefa asony afo dia miara manapoka atsika. Halleluja. Isy raha ty rakitsy ty ny combat. Efa nifanatrika teo ny vahoaka ranomasina mena sy ny zanak'Israely. Raiky tahotra ihany ny zanak'Israely fa hoy Mosesy hoe aza matahotra ianareo, aza miororo amin'ireo ranomasina mena reo. Fa hoy Jehova matrampoka, lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona? Lazao amin'ny Israely mba dia andao ry vahoaka handroso fa tsisy resaka mampiay atsony. Halleluja. Halleluja. Alefa asony fanondro fa inona atsika iny? Isy raha eto. Mba mitsikitsikiry havana. Mba manao na fahitanareo ny endriky ny devoly zao mihainao an'izany. Mba mitsikitsiky ve izy mihainao an'izany? Ry Lucifer sy ry Beelzebub mba mitsikitsiky mihainao an'izany? Aya, monjomonjo be misy izy mihainao an'izany. Ngamba osisy eny ataovy miambina tsara ro maramila anao reo fa zay tsy miambina aminareo dia ho rehatanay ozy izy. Lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona zy? Tena tiako be mihitsy io teny io fa tsy haiko nareo aloha. Amin'izao tsika efa tafiditra candidat zao, tena tiako be. Raha ohatra mbola tsy tafiditra candidat tsika dia ohatrany hoe androso aiza nefa sika tsy fantatra na ho tafiditra na tsy ho tafiditra. Zay nge magaky nyity pérécope atsika ty. Nga ty nalala hoe efa tafiditra candidat tsika dia asivo an'io ao. Asivo hoe androso tsika. Fa lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona? Za aloha na iverina nareo za tsy mararaha zany fa za tsy maintsy mpandroso na iny kidona na iny kibotrano. Za tsy azonao pirorona zany. Ny antsika fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampitahorina. Sa tsy zany zany? Fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampirorona, tsy azo ampitahorina ity. Za lazainy zareo ianao zany tsy matahotra frantsay, tsy matahotra an'izao no amin'ny ataonao io tsy. Ka raha tsy frantsay no Andriamanitra naniraka, raha tsy anglisy, raha tsy amerikana, raha tsy rosiana naniraka, za tena za tsy matahotra. Andreo fa za matahotra an'iza. Tsika matahotra an'iza. Lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona ozy izy? Androso. Tsangano ny tanany zay iverina ary. Hita mihitsy fa taranaka avy any ambomandroso daholo zay. Tsisy mivery-tanana.
izy ty andininy enambe folo ary aingao ny tenao dia ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha mamaky eo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Ho antsika atao tokantrano ato zay tsy mahita sary dia miainga ny tenany Mosesy amin'izao fotoana izao. Zay ny mampioraka ny olona. Aingao ny tenanao. Aingao ny tenanao. Efa iny izy iny efa miainga izy iny. Tamin'izany nomena tsodrano tany razana ny Evina dia nomen'ireo ray aman-dreny be reo satria io taranak'Israely io dia niditra tany iny atsimatsinanana iny nomeny ny tehana. Ty izy ty tonga ny fotoana amoahana azy, tonga ny fotoana ampiasana azy. Halleluja! Aonao zizy Jehova, aingao ninonao zizy dia manainga tokoa fa tsy hoe aingao ny tena dia apetrako aty ambany ny tena. Fa atao inonao zizy? Satria hozy izy hoe dia nataony zanak'Israely izany, dia nataony zanak'Israely izany. Fa ho hitatsika rehefa manomboka ny tena ady tsy misaraka amiko intsony ty tehana ty. Tonga ny tehana sady ty tehana ty bois de rose ty. Bois de rose tsy mihindrana ny velany a fa eto atoerana tonga izy ty ary tena ataony zareo ohatrany poziny mihitsy a. Tonga izy ty ozy izy tamin'ny Mosesy anjiro ozy izy ambonin'ny ranomasina ny tananao, aingao ny tenao ka sarao ny rano dia andeha maky eo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Lasa zanak'Israely mba ninona ozy izy? Mba androso. Toy izanary ary ino zana mafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy dia akalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra ambanin'ny kalesiny sy mpitaingina soavaliny dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho no Jehova rehefa nankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingina soavaly. Dia hiditra anenjika azy izy. Raha vao miniditra ny ty tehana ty tsika dia hiditra izy anenjika atsika. Ho commentaire be indray ty tehana ty fa tsy raharahako zany. Avoay any amin'ny Facebook ihany fa nitondra teny Mosesy. Any amin'ny vahoaka. Fa vao manondro io tena io dia ninona io ranomasina mena io? Saraka roa io fa tsika maky tany maina. Andeha amin'ny tany inona? Maina. Ataovy ambony iny fanondro kely tsika iny mba tena kely tsika tsara avy iny. Iny ny tena tsika iny fanondro iny. Aninona ny rano izy izy? Isasaka io rano ry hava malala. Andao tohizana ny di. Andininy 7 zao. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo ny lohan'ny tobin'ny Israely dia nifindraka nakeo ariany. Ary ny andraona nifindra ny ala teo alohany dia nijanona teo arianany. Ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny zanak'Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamazinana. Nefa napazava ny alina kosa
ka dia tsy nifanatona izy rototo mandritry ny alina tonga eo anelanelan'ny Egyptiana sy ny ranomasina mena fa ny anjeliny Jehova sy ny andry afo dia tsy tany aloha intsony fa niverina anakaiza taoriana. Inona ny sariny zany? Ny mpanenjika rehetrarehetra amin'izay a dia Jehova amin'izay no anakana azy eo arinao. Ny anjeliny Jehova sy ny andro raona no ao aorianantsika ao amin'ny fahavalo-panenjika atsika. Ao aoriana izy. Fa raha vao mivoaka io teny io dia anenjika izy ozy izy. Voaka ny teny eto. Za tsy nanam-po omeny olona tena tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny a. Tsy nietreritra an'izany a. Re olona tany reo tsy nalala fa misy an'izany ny perikôpa ty satria ireo olona reo tsy apokalipsy. Reo nitsodrano sy nanome tenanareo. Tsisy apokalipsy reo naray fa fianakaviana. Olobe ao tanàna, mpanjaka tao tanàna, nanolotra n'io tena io. Izy ao anaty perikôpa. Fa nafenin'Andriamanitra le perikôpa tsy nataony mivantana fa nataony mody zavatra hafa ry ny teneniny fa arao ny ao anatin'io ao fa zao ny ao anatin'io ao. Voaka ny tena. Aorinao ny anjely, aorinao ny andry afo, aorinatsika. Tsika mandroso zany. Dikan'izany, zay pastera. Hoy ny olona sasany. Izay tsy anoananao any aloha fa anoananao avy aiza? Avy ato aoriana, anosika anao avy ato aoriana. Zay ny ara-baiboly. Zany aloha tsika voaka rehetra aiza zany? Aoriana me vonatra le mpanjaka ny mpanjaka. Zay ny Mosesy zay. Andininy 1:20. Dia naindry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tany. Ary rivotra mahery avy any Atsinanana no nampisavain'i Jehova ny ranomasina mandritry n'iny alina iny, ka nataony maina ny ranomasina ary dia voasasaka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina mandiha tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Ary sokafo ny masitsika hita sara izany. Dia naindry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany miaraka amin'le tehana. Naindry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany miaraka amin'le tehana zany. Zao ny sariny zany. Amin'ny 7 oktobra dia hanao fivorim-betsika ho hitapoko hitam-pirenena. Andriamanitra malala ny toerana zay anaovana azy. Dia ainjitra amin'izay ty tehana ity a. Zay io eo nolon'ny ranomasina inona? Mena. Manomboka ny 7 oktobra tsy misaraka amiko itsony ity. Mitifira zay taitifitra basy. Andramo. Fa ny teny efa iza? Efa ity. Manomboka am'izao. Efa manao exercice zao entraînement. Ahoana moa fomba famindra amin'izy ity rehefa mitondra azy. Ataony ty olanjaina ato izy ty sa? Sa raisiny eto amin'ny tendany eto, eto amin'ny valahany eto sa ahoana ny itondrana azy? Exercice mitondra anazy. Izy dia hoe ainjiro amin'ny ranomasina amin'izay ny tenanao. Zany hoe misy fotoana zany fa tsy voazon'ny Mosesy ny tena tonga dia ndefa lasa izy dia nainjiny. Fa misy fotoana. Ainjiro amin'izay. Efa misy daty voatondro ao zany. Miditra ny 7 oktobra maninditra ny tena any amin'ny ranomasina amin'izay tsika satria ranomasina be io a. Eo ny lotsika io. Raha ny herin'ny Mosesy sy zanak'Israely tsy asaraka n'io ranomasina io zany izy. Fa nisy tena nomeny any. Nisy tena nomeny any. Dia naindry Mosesy izy. Ny tena dia nisaraka n'inona? Nisaraka ny ranomasina. Petraka tsara. Aza mihetsiketsika. Tanareo na dia zao ary izy dia mijoro. Tsisy mitazona izy dia mijoro tsy mianjera mihitsy. Zay ny mahafa n'io tehana io. Zay ny mahatehana an'io zay.
averiko lizy teo a andiny ndraiky am'roapolo de naintsy mosesy teo ambon'ny ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any Atsinanana no nampisavany Jehovah ny ranomasina mandritry n'iny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasakana ny rano rivotra mahery avy aiza jerevy ny Rosianina milaza manampy antsika io fa avy aiza izay ny dikan'io fa sokafo any masom-pananao ina ny kodin'ny rivotra iny ady ny kodin'ny rivotra avy aiza toero ary io rivotra avy any Atsinanana io raha matanjaka ianao ry firenena zay anohatra an'io raha ny Amerikanina niaraka tamintsika na ny Frantsay de tsy avy any Atsinanana tsy mbola tsika zany ny tiany perikopy resahana tsy tsika ny tiany perikopy resahana ny dikan'izany fa rivotra avy aiza avy any Atsinanana ary io rivotra io efa mitsoka am'izao fotoana zao fa misy zavatra azo lazaina eto misy zavatra tsy azo lazaina zay lazaiko de lazaiko zay tsy lazaiko de tsy lazaiko so de ho avy indray bebe loro ina le tsy lazaina lazao ana azafady mba lazao ana le secret fastera non na bebe fara na bebe razisy misy azo lazaina misy tsy azo lazaina tonga izy tsika zao ka nataony tany maina ny ranomasina de voasasaka ny rano ny rivotra avy aiza izy teo avy any Atsinanana kodin'ny rivotra ady fa io rivotra io efa miasa io am'izao fotoana zao amerina ny huile Geparsa io me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka zany ny sariny zany rivotra avy any Atsinanana amerina ny huile Geparsa zay ny dikany raha vao naninona ny tena vao naintsitra ny tena saraka ny rano lasa totaroa manodidina zanak'Israely zany ohatra hoe manivaka ato amin'ity sisiny ity couloir ity de ty andry ny mitondra tafo ty zany rindrina ranomasina de nilan'ity koa rindrina ranomasina de manivaka ao ampovoany ao ny zanak'Israely de mijery an'le ranomasina sady kitikitikinao ohatry zao le rindrina hoe tena rano marina ve izy ty de kitianao zany de miparitika miverina aty aminazy le rano fa le rindrina ranomasina ao ne sasany moa de dakany mitongotra mivadika ohatry zao le ranomasina ne nitovitovo lahy kely reny dakany ohatry zao le ranomasina sady mamindra izy de tezitra mamy tiaza daladala ao ndao fa menjerany rano ao takataka ao ranomasina io sady falifaly miazakazaka le sasany tonga de ampidiriny kely eo ndreny lohany aloha fa mafana loatra zay vao mivoaka tao izy lasa ndray mandeha manohy ny diny am'le rindrina n'le ranomasina no lasa mahafinaritra be mihitsy reny ankizy kely reny de atsofotsofony ihany ny tanany aloha sa de mba mahazo trondro ihany aloha de ozy le oreny dana mandroso ao fa mivoaka any ny Egyptianina mihina fatiny ty ao ty fa milalolova eo de lasa miazakasaka ndray de rehefa relory indray de mbola ohatry zay ihany milalao sady miazakasaka ny lalao ny ondry gaga be nyjany aloha mijery le ranomasina hoe inony ty rindrina inona ary ty mbola tsy fohitanay mihitsy de mandeha kely ndray ny ondry de mafana be de mitsofoka kely eo ny ondry de mikopakopoka manala an'le rano manala lalany rano de lasa mandroso indray tsy takatra ny say zany ny kilalao tamin'izany fa tsy hitanareo maso raha tsy tataraiko le izy de hitanareo zay fe ohatry zany tamin'izany hitanao fa trany mahita sary mihitsy tsika tena ohatry zany tokoa ne zany le izy de ohatry zay koa tsika zany amin'io reo voaka be reo lasa ho rindrina daholo reo voaka be reo manao rindrina roa de tsika mamakivaky eo ampovoany malalaka ny lalana reo candidat 5 reo lasa ho rindrina daholo ny voaka mpanaraka azy amin'ny avisy amin'ny akavanana le anankiray Israeliany sisany mandalo ao ampovoany eo tokony tsy asiana toroteny-tsony mandrapavitan'ny fifidianana
foana anao verimberina falianareo ry mpitoroteny tsisy toroteny mandeha tsony any amin'ny radio fa dia ity manomboka amin'izao ty zany mandeha any amin'ny radio mandrapatonga ny any amin'ny ampitan-dranomasina mandrapikatiny rano verina foana ty zany verina foana sa hoana izy nareo amin'izay izy tsy adino intsony za zany ohatra ny te tsinjatsinjaka raha ny foko zao avelako eto misaotisaoty be mihitsy ny foko raha voaka avy aty anatiko ty andininy telo amby roapolo dia nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo avoan'ny ranomasina dia ny soavalin'ny farao rehetra sy ny kalesiny ary mipitagn'ny soavaliny ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobiny Egyptianina tao amin'ny andriafo sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tobiny Egyptianina nampifanaritaka ny tobiny ino izy zao ny dikan'izany raha tonga dia tsorona iady etrany daholo amizay ry zareo rehetrarehetra ry savoritaka daholo amizay reo rehefa dia sokafo tsara ny maso sokafo tsara ny sofina fa horeny sofintsika ho hitan'ny masotsika fa iady etrano le Egyptianina mifanaritaka daholo nareo ny natonga an'izao ny adalàna raha ihany natonga an'izao zao ny hafarany izy iray ny lasa tsy tambatra hery fa lasa miparitaritaka ao lasa efa tenenina aza manao candidat be tabe zany fa manaparitaka vato fotsiny zao ny paritaritaka daholo ny vady izy indray ny lasa namaky ny tany maina samaritaka tao izy rehetrarehetra nataony Jehovah naninona ozy izy samaritaka tao